amin'ny fifaliana no ansoina tokatranontsika mandroso ohatra tokatranontsika ny ambassadeur-ny Osoa Siady mitondra ny fampianaran'ny Osoa tsika androany ny larana fa 10 no fampianarantsika androany ary ny fampianarana androany dia mitondra ny lohateny hoe fanaporofona fa diso Jesosy na Jesoa na Jesasy na Jesus zany androantsika no anaporofon''izay miarabantsika rehetra aloha nampandroso ny tenako tamin'nyity an'ity indray mampandrosana zao fampianarana izao miarabantsika rehetra zay efa manaraka sy mandro ihany koa ny fampianarana amin'ny alalan'ny internet ao amin'ny YouTube moa zany ny Yaosoa TV no jerevanareo ary ao amin'ny website indray moa zany website ao amin'ny rtvyaosoa.com miarabantsika rehetrarehetra ny ambassadeur-ny Osoa Siady ary faly dia faly mandroso tokatranontsika ny amin'izao fotoana izao ary anaporofany izay fampianarana izay indray ny tena koa dia faly miarabantsika rehetra ny tena koa ny ambassadeur-ny Osoa Siady no mandroso tokatranontsika indray ny amin'izao fotoana izao manona ny hatsaran'ny Osoa amintsika ihany koa ny tenako ny fampianarana moa dia ny larana fa 10 ny fampianarantsika androany efa maro dia maro ny nareo avy any am-pianaranomasina efa miresaka sy manaraka ny fampianarana ihany koa amin'izao fahitalavitra mivantana internet zao ihany koa ho antsika rehetra eto Madagasikara moa zany dia efa mahitsika fa efa mandre fa ho anareo ny ampitan-dranomasina dia mampafantatra anareo zany zao hoe mba fanareo manaraka direct ihany koa ny fampianarana dia efa mandeha mivantana zao amin'izao retenenako miaraka amiko eto zao ny fandikana teny amin'ny teny frantsay mivantana amin'izao efa hitanareo any amin'ny site RTV Yaosoa daholo zany ny teny sinoa hitanareo ao koa ary ny teny anglisy hitanareo ao dia anjahanareo aloha zany misafidy fa mbola reo no azona tolotra dia anjahanareo misafidy mbola hiditra ihany koa tsika amin'ny teny rosianina sy ny alemaina aoriana zao fa mbola ianarana daholo ny fandaminana araka izay mampety azy fa ho antsika rehetra zany zay manaraka dia efa azonareo arahana ao amin'ny site rtvyaosoa.com rtvyaosoa.com ny fanarana dia misy ny fanarana mivantana koa amin'izao tsika amin'ny teny zao amin'ny veriko tsara amin'ny teny sinoa zany amin'ny teny anglisy zany ary amin'ny teny frantsay français zany dia zany ny fanomboana fa roso avy hatrany amin'ny fampianarana zany larana fa 10 ny fampianarantsika dia ny zahatra ho jerevantsika androany hoe ny fanaporofona fa diso Jesosy zany inona madiso anazy mba zava-be mihitsy fa zay niaraka tamin'ny Jesosy ny maneran-tany dia mahita tsara mihitsy fa samy mpanota daholo zay niaraka taminy ary samy laza fa tsy misy afaka amin'ny fahotana ary tsy Jesosy rery io fa ny Andriamanitra rehetrarehetra zay tompon'ny olona dia samy tsisy mahafaka amin'ny fahotana na ny Andriamanitra natsony arabo ny Andriamanitra natsony aroa ny sinoa zafady ny Andriamanitra natsony indianina dia samy tsisy na afaka amin'ny fahotana na ray azy mitovy daholo zany reo fa ilay nitsindriana fotsiny androany le hoe Jesosy dia satria mampiasa ny soratra masina izy zany ka na ny hoe baiboly zay zany mahatonga antsika hoe mandray an'ilay resaka hoe Jesosy fa izy rehetrarehetra reo ny Andriamanitra rehetra akoatra ny Yaosoa dia diso daholo fa nampianariko antsika mihitsy moa ny antony hoe naniny anaran'ny Yaosoa tsy hita tao anatin'ny baiboly efa nazavaiko iny fa androany kotsiny zany dia miteny amintsika rehetrarehetra mihitsy ny hoe inona ny fanaporofona fa diso Jesosy valiny zay olona valiny voalohany afaka mametraka fanontaniana reo ariana zao fampianarana zao satria androantsika dia ianaraka fampianarana maromaro dia araka zay viteto zany efa zay indray moa zany ny fomba vaovao natao zany hoe rehefa manao fampianarana ty andeha maromaro ndray alefa dia misafidy ny henonanareo tena natokana ho anareo ny ampitan-dranomasina daholo ny dikan'izany hoe anjahanareo misafidy ao anatin'io ina hoe
youtube io zany ao anatin'ny sita hoe Yahosoa radio tv Yahosoa tv ny anaran'io sita io zany de raha ohatra anao ka mahita sita misy an'izao sary zao de misafidy fotsiny hoe Yahosoa tv ao anatin'ny youtube tapenao za de tonga anatin'ny fampianarana rehetrarehetra ianao de afaka misafidy an'izay tianao am'izay anao zany hoe tena natokana ho anareo ny ampitan-dranomasina tanteraka ny fampianarana zao mba hidiranareo am'izay ho amin'ny fanatonanareo an'ilay Andriamanitra tena tibe nareo le tena namorona anareo de zay mihitsy nday anton'izao fampianarana zao ka ny filazanareo rehetrarehetra fampanota de midika fa tsy miaraka am'lay tena mpamorona anareo nareo satria raha niaraka tamin'ilay mpamorona ianareo de tokony tsy ho mpanota intsony ny dika an'izay satria io Andriamanitra marina io de fa namoaka teny hoe izy io de tsy mihaino an'izany mpanota zany ary zay mihitsy ny anapory fotsika fa tsy izy io Jesosy io na io Jezus io na Jizasy ny maro samihafa tsy izy io fa tena misy loky ho lay tena maty teo amin'ny atsy-fijaliana zao ny fanaporofona matsy voalohany indrindra metsika ny teny voalazany tenin'Andriamanitra fa miteny gasy moa namakeko anazy ato fa ny sisatria zany de mamadika anazy amin'ny fiteny hafany aloha zay voalazany soratra masina fa io Andriamanitra io de tena tsy mihaino mpanota mihitsy io zay ny voalazany soratra masina aloha ka zay miaraka am' Jesosy nefa ny sy Jésus mpanota daholo dikan'izany zany tsisy miaraka aminazy mihitsy tsy miaraka amin'ny Andriamanitra mpamorona anao io anao ovakitsika ara ny boky nisy toko fa 7:50 de ny andininy voalohany sy ny faharoa vakitsika amin'ny teny gasy zany izy fa ny mpandika teny kosa mamaky anazy amin'ny teny vahiny zany ataoko miadana koa moa le teny de mba afaka mihaino tsara daholo tsy sady mandika teny milamina ny mpandika teny indro ny tanany ava tsy foy fa mahavonjy ary ny sofy ny tsy lali-dalovana fa mahare fa ny elokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka de tsy mihaino izy mazava-be sy mahitsy be zany teny zany hoe io Andriamanitra io de tsy mihaino ny olona meloka mpanao meloka zany any hoe mpanota zany ary izy io de tena tsy mihaino ny olona mpanota satria miafina aminy mitavana de jereo tsara kosa nefa fa ianareo rehetrarehetra kosa nefany de mpanota tsy nisy ny aina nge zany nareo no ny amy ten'Andriamanitra io mahitsy be mihitsy le teny tsy izy mihaino mpanota zany io Andriamanitra io ary ianao tsy afaka aminao force anazy hoe mihaino izy rangah valy non tsy mihaino mpanota zany izy ary tsy ho terenao am'izany izy satria izy namorona anao ka tsy ianao zay foronona ny andeha amaly anazy araka ny ten'Andriamanitra re bokin'ny Romana reo vakitsikely zay bokin'ny Romana zay hoe tsy ianao zay ny foronona ve ny amaly am'izay namorona hoe ino ny ty ataonao oke vakitsika zay teny zay Romana toko 7 raha ohatra ny kadadidiko tsara moa zay teny zay mihitsy n'izy oke jerevantsika kely aloha hoe tsy nizahatra ny foronona ve andeha amaly azy iza misy zay Romana toko 7 andininy faharoapolo Romana toko 7 andininy faharoapolo faharoapolo de andao vakitsika kely atin'ny soratra masina zay teny zay Romana toko 7 andininy faharoapolo vakitsika manampondeniny sy ny zay toyny ihany manoko andininy faharoapolo tsia raha lehilahy fa iza moa ianao no mamaly an'Andriamanitra io zany le hoe misy olona mamaly an'Andriamanitra zany de miteny Andriamanitra hoe ianao ve mba mianatra misy mamaly anazy zany ianao fa izy ianao misy mamaly anazy zany ny dikan'io teny io izy zavatra noforonona vanao am'izay namorona anazy hoe nahoana ianao no manao ato izao ianao zany noforonona de tsy afaka miteny an'lay mamorona anao ianao hoe tsy mety ny ataonao hoe ahoana zany nataonao ohatran'izao tsy mahazo mamorona mamaly ny mpamorona ianao na manmetsiny ny mpamorona na mety anymeteny zatra mifanohitra aminazy fa rehefa nyteny izy de ny anjaranao manginona ny vavanao zay ny fahamarinana
fermer la bouche dia katoavy ny teniny zay tokony ho izy zay de atoy-atsika ny teny ny mpanefy vilany fa tsy manam-pahefana amin'ny tanymanga satria misy matsy le atao hoe tanymanga zany de iny hoe tany ditra ozy ny malagasy de io tanymanga io na tany ditra io no alaina de anamboarana vilany anamboarana sarin'olona sary zay mahafinaritra anazy io de volavolaina ka zay mety eo de zay io mpamorona io tsy azonao valiana izy fa rehefa nyteneniny de tsy maintsy tanteraka zay de le hoe Andriamanitra tsy mba olona ka andainga na zanak'olombelona ka anenina fa rehefa nyteny de tsy misy tanteraka zay de ny voalazan'zay any amin'ny bokyny Numéria any misy an'zay fa tsy zasy hoe jerevantsika etsy bokyny Numéria voatsika zay manaraka sotra masina moa zany de manaraka foana ihany koa ny teny zay efa ampianarina eto mba samy hafantatra ny tokony hoarahana am'izay ndretrehitra rehefa mihinana zao teny zao. Numéria 23:19 mivakitsika zany Numéria 23:19 ny momba an'io Andriamanitra io na ny kaliten'Andriamanitra hoe tsy ianao mihitsy no andeha amaly an'io Andriamanitra io am'izay teneniny. Numéria 23:19 mivakitsika zany. Numéria 23:19 zany Andriamanitra tsy mba olona ka andainga zany io Andriamanitra io zany tsy mandainga zany mihitsy io na miteny zatra tsy marina fa teny marina foana io ary tsy mety miteny zatra tsy marina zany izy fa rehefa nyteny izy zany hoe za tsy miheno ny mpanota de tsy azonao toerina zay teny zay hoe mihaino izy rangafa zay vahoaka be ty ve de tsy hoenony rehefa miteny izy za tsy miheno ny mpanota de tena tsy mihenanao izy nydikan'izay satria ianao mpanota na zanak'olombelona ka anenina zany hoe tsy mety manenina am'izay nytenenina izy fa rehefa nyteny izy zany de tsy maintsy miatry nytenina iny moa efa lazaka izy ka tsy nefainy zany hoe raha voazatra nyteneniny de tsy maintsy vitainy dikan'izay na efa niteny izy ka tsy nitoviny zany hoe nytanterahany zany hoe raha ohatra ny izy ka nyteny any koa de sady ny tanterahany no ny vitainy tsy miova miteny izy zany nydikan'izay no zany tsy azonao atao mihitsy le miteny hoe tsy misy an'izany rangah zay le tiako tenenina matsy hoe foanao anatin'ny sainao zany de reto daholo raha ny teny nambaran'io Andriamanitra io tokoa hoe ianao nge tsy afaka mamaly anazy ary tsy azovainao zany teniny zany ary zany no ampianarina antsika olombelona rehetra hoe aza terenao anaraka ny mety aminao io Andriamanitra io fa rehefa nyteny hoe za tsy miheno ny mpanota de tsy miheno anao izy araka ny voalaza ny ten'Andriamanitra Jaona toko fasiry andin'ny faraika amin'ny telopolo vakitsika amin'ny anaran'ny Iosoa Jaona toko fasiry andin'ny araiky amin'ny telopolo Jaona 9:31 vakitsika amin'ny anaran'ny Iosoa izy fantatsika fa Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota fa lay mivavaka aminy sy manao sitrapo no miheno iny zany hoe raha mpanota zany ianao de tsy mihainanao mihitsy n'io Andriamanitra io fa tady tio zay fa ny azy ny ianao de le manao sitrapony ihany lay tsy mandika ny teniny le manaraka ny teniny amin'ny fanomezantsika an'lay zana malala Iosoa ho avy eo moa tsika ny teny izy iza zany le tsy mpanota de ho tserevantsika eo ny izy aiza ny mahatonga anao tsy mpanota de hitantsika eo ny izy fa eto zany ny olona enon'Andriamanitra vavaka de ny tsy mpanota satria ny mpanota de tsy mihaino izy ary zay ny proof fa ianareo mpanota io zany de tsy niaraka taminareo Andriamanitra ianareo zay miantso Jesosy nefa mpanota na Jesoa de fanapory fonina zany fa tsy miainanareo mihitsy ny Andriamanitra dikazao reraka fotsiny nareo mankany am-piangonana fa tsisy miainanareo zany eo ary raha misy zay miaino anareo de ny devolony miaino anareo fa raha le Andriamanitra marina de fa namoaka teny izy hoe za tsy mihaino ny mpanota mariako moa fa afaka mandefa fantaina daolontsika rehetra avy any ampitan-dranomasina any any koa raha ohatra ka manana fantaina ho alefa ty amiko aty defa azotsika rehefa daolo zany zay moa no mahatonga an'azy hoe mivantana raha tsika eto Madagasikara afaka mandefa tsika ny faritra be deaibe moa ny any faritra Brezila any tena ninona piditra ny fandray tamintsika eto zany zay moa tena tadidiko tsara zay satria fa misy amin'arivo maro zareo nefa manaraka an'izao fandarana zao de misy maromaro misy any Allemagne misy any Canada misy any France misy be deaibe de zay no mahatonga ny hoe rehefa misy fantena tereo apetraka de occasion mihitsy ny androany nefa nareo mametraka fanontaniana amin'ny ambassadeur-ny Iosoa Ziadia mba ho tonga ho any amin'ny tena
ho famonjena ny fananao ianao satria zao antony zao a de amonjy ny fananareo fa tsy nofonareo tadio fa ity nofonareo ty de miverina vovoka io ka tsy tonga amonjy ny nofonareo za zavatra vovoka ve vonjena tsony fa ny atongavaketo a de amonjy an'le fananareo zay hoentina makany amin'ny lanitry ny lanitra ho any amin'ny dada Mariava sy ilay tena mpamonjy anareo a Yahosoa no anarany mijerevantsika eo no mamarina anazy Yahosoa zany eto nefa ten'Andriamanitra fa Andriamanitra tsy mihaino mpanota ka ianareo zay niaraka tamin'i Jesosy Jesoa io zany a apetraka aminareo ny fanontaniana satria ianareo dia mpanota amin'ny mampanota anareo tsy azonareo hovana tsony satria international samy miteny an'izany daholo hoe mpanota iza zany le niaino anareo fa raha Andriamanitra miteny fa izy tsy miaino de valiny devoly io niaino anareo io raha nanao fagagana nareo de devoly nanao an'io raha nino nanao fanasitrana nareo devoly nanao an'io zay rehetra nataonareo de devoly nanao an'io satria io ten'Andriamanitra hoe ny mpanota mantsy de mpandika lalàna de zao ny volazan'ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Korinthiana Tessalonianina faharoa Tessalonianina faharoa eo amin'le fagagana zany ty resako ty toko faharoa andininy fafito a ka hatramin'ny fahafolo eno nge ty teny Yahosoa mikasika ireo mpanao fagagana rehetra io hoe mivavaka de manao fagagana io hoe tiany anareo ty rehefa mpanota anareo de tiany niaraka taminareo eno tsara ny teny Tessalonianina faharoa toko faharoa andininy fafito ka hatramin'ny fahafolo fa miasa sady ny zava-miafina zany hoe misy zava-miafina efa miasa sady zany de ny tsy fankatoavan-dalàna ino nefa n'io tsy fankatoavan-dalàna io a le fanoerana ny tenin'ny Yahosoa de lasa mpanota ianao rehefa tsy tafaraka amin'ny Andriamanitra maro ianao de mpanota de io nareo milaza fa mpanota io a de tsy misy afaka amin'ny fahotana narara ka nareo mpanota na toe mpandika ny tenin'ny Yahosoa ary rehefa mpandika ny tenin'Andriamanitra de mpanota de zay ny proof fa tsy miaraka amin'ny Andriamanitra marina nareo satria mpanota ianareo ary mpandika lalàna zay de zao ary le izy kanefa mandra-panaisitra an'izay misakana ankehitriny ihany ary dia seho ary le tena mpandika lalàna ny atao hoe mpandika lalàna zany de mpandika ny tenin'ny Yahosoa ka reto mpandika lalàna reto izy ny tenin'Andriamanitra de ho levon'ny Yahosoa tompo fofona ny vavany zany hoe ny olona mpanota zany le ho levon'ny Yahosoa tompo fofona ny vavany ary ny atao hoe mpandika lalàna de efa nampianarantsika hoe Yahosoa nge le manala ny fahotany nefa ianao miaraka amin'i Jesosy hatrany de tsisy afaka ny fahotana za zao de direkta be zany valiteny zany efa mandeha sady izy hoe noho ny amin'ny fiarahanao tamin'i Jesosy zay tsy mafaka ny fahotana de mazava ho azy fa mpandika lalàna ianao a de ozy ny ten'Andriamanitra hoe ho levon'ny Yahosoa tompo ny fofona ny vavany ianao ary ho foaniny ny fisehoan'ny fiaviany zany ianao zay milaza fampanota io zany a de miomany fa ho levon'ny Yahosoa amin'ny fofona ny vavany ianao ary ho foaniny amin'ny fisehoan'ny fiaviany any hoe rehefa tonga izy zany ka mbola velona ianao a tany de ataony foana ianao tena ho ravaravany tanteraka ianao zany ary famarinana zany de ny andiny fasivy ho anareo le mpanao famantarana sy fagagana io nefa ny mpanota le Andriamanitra nareo miaraka aminareo mpanota miaraka aminareo ary matoa ireo mpanota le Andriamanitra nareo mihitsy ny mpanota ny dikan'izay de tsy mahafaka anareo amin'ny fahotana izy satria Andriamanitra tsy izy a Andriamanitra mpanota ianao nge ny teniny ny fiavin'le iny de araka ny fiasan'ny Satana zany hoe ny fiavin'io Andriamanitra tsy izinao io zany a de araka ny fiasan'ny Satana na ianao le milaza fampanao fagagana io eny hoe ary amin'ny hery sy ny famantarana sy ny fagagana mandainga rehetra mandainga izy satria zatra fitaka ny eo ambadika an'io avy any amin'ny devoly fa amin'ny tana io mody manao fagagana amin'io fa ny devoly io miara-miasa aminao io profony zany ianao olona tsy afaka amin'ny fahotana fa mpanota miaraka amin'le Jesosy a na Jesoa mpanota daholo zay miaraka amin'io international mihitsy miara miteny an'izany fa mpanota ahoana mo ianao rery milaza fa tsy mpanota ianao zay koa de fa lainga ataonao zay fa ny olona rehetra zay miaraka tamin'i Jesosy de mpanota de manao fagagana zareo de io zany ten'Andriamanitra hoe miasa araka ny fiasan'ny herin'ny Satana reo amin'ny famantarana sy ny fagagana mandainga rehetra any hoe lainga daholo io satria avy any amin'ny mpanotana io sary io e Andriamanitra mpanota ngeny nampanao an'io e dikan'izay mpiara-miasa amin'ny devoly izy
ny andriamanitra tsonareo zany mpiara-miasa amin'ny devoly matoa mpanota nareo rehefa niaraka taminy mody ampanaovao fahagagana nareo fa fahagagana mandainga avy any amin'ny devoly ary fanasitrana mandainga avy any amin'ny devoly. Zay ny zahatra misy eo satria andriamanitra tsy miheno mpanota iza zany nanaovanareo ny fahagagana io valiny avy any amin'ny devoly io eno tsara ary ny fahamitana momba ny tsy fahamarinana ho an'izay ho very zao daholo ny defoan'ilay Jesosy tomponareo mamitaka izy fahamitana momba ny tsy fahamarinana miteny zavatra tsy marina foana izy ohatra ny ambassadeur ny sampo teny hoe io miaraka amin'io andriamanitra io dia tsy mpanota intsony dia mamaly daholo ny devoly avy any hoe tsy misy an'izany fa milololanitra ianao dia tsy maintsy lena mandeha tany ianao dia tsy misy tafotoana ka tsy misy an'izany fa tsy maintsy manota daholo. Zany no mahaverena tratra ny fahamitana ho any amin'ny lalan'ny fahaverezana ianao. Zay no mahatonga ny zay ady amin'ny teny hoe mba hianohy amin'izay re tenin'andriamanitra marina fa andriamanitra efa miteny fa izy tsy miheno ny mpanota ary ny mpanota dia ho levoniny ary ireo mpanota ireo ny tena famantarana menana azy araka ny soatra masina mpanao fahagagana mandainga mihitsy zareo. Ny atao hoe fahagagana mandainga mody misy ilay fahagagana fa ianao fatoran'ny devoly eo aorianany iny. Zay no tonga ny hoe fahagagana mandainga fa raha ny fahagagana tena marina manafaka olona ny fahotana. Ny fahagaganana ny fanasitrana tena marina dia mitarika olona tsy hanota intsony aorianan'izay fa raha ohatrany izy nitondranao makany amin'ny fahotana foana dia volona ny menao an'iny. Ny famantarana fahagaganana fanasitrana azonao dia avy any amin'ny devoly raha toa ka ny rezultat na ny vokatra azonao avy any amin'ny fanasitranana na ny fahagagana dia niteraka mbola natonga anao mpanota. Zany hoe voamenao lasa mpanota fa tsy afaka ny fahotana dia zany ny atao hoe famantarana lainga fanasitranana lainga avy any amin'ny demônia. Zay dia lazaonanao zany so anao milaza hoe nareo zany ve tsisy famantarana sy fahagagana aminareo na fanasitrana. Tena manana an'izany zay fa zay tsy mivoy an'izany satria tsy natao voiziny zany ary mihoatra ny mety ary ny aty amin'ny Yehosoa ilay tena marina zay no maha Yehosoa anazy fa tsy mba atao aty zany fa ny atao aty amin'ny Yehosoa miaraka amin'izay aty dia ilay hamonjy ny fanahinao mba meteza vonjena ny fanahinao. Zay ny mission an'izay aty hoe hovonjena ny fanahinao. Rehefa tsingerera ny tenin'andriamanitra hoe ao amin'ny bokin'ny Korintiana dia milaza fa tsy ho any amin'ny lantilanitra zany ianao any amin'ilay misy any dada iava no efa kitsika indray zay tenin'andriamanitra zay araka ny bokin'ny Korintiana voalohany Korintiana voalohany dia ny toko voalohany andininy adray diso ty teniko ty askely efa diso. Korintiana voalohany toko fahenina ilay izy efa diso kely toko sy andinimeko nareo teo variana be koa toko fahenina andininy fahasivy vakitsika mianaran'ny Yahosoa vakitsika ty dia samy falifaly daholo mihaino an'ilay tenin'andriamanitra mamonjy ianao falifaly daholo andre misy tezitezitra zany fa tsy fanao mila falifaly be mihitsy nitsika rehetrarehetra. Zay fanandena izy moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina tsy mandova ny fanjakan'andriamanitra. Zay zany le teny eo hoe ny olona tsy marina dia tsy andova ny fanjakan'andriamanitra novinoviana. Tsy ho any amin'ny lanitra zany ianao tsy ho any amin'ny lanitra misy an'io andriamanitra ray any moko ny tena misy anazy any amin'ny lanitra io nok vakitsika izy lanitra zay satria mety gaga nareo lanitra zany moka kely ten'andriamanitra vetivetitritsika mbola ikarako azy vetivety kely lanitry ny lanitra aiza nga misy an'izay miandrika vetivety kely teknisiana fa hijery an'izay tsika fa ilain'ny olona izy satria matetika loatra amin'ny teny hoe lanitra dia aiza ary zany lanitra zany any ny tena misy an'io andriamanitra marina io fa tsy io lanitra amboninareo. Io lanitra amboninareo dia volony ao dia ireo le mpanao voyage astral ny olombelona miaraka mivezivezy aminazy io mpanao maziny mpanao odiratsy manao voyage astral eo ambony eo ka tsy eo ambony eo le teny amintsika fa ny lanitra misy atsika dia any amin'ny lanitra ny tena misy azy. Vakitsika eo amin'ny Deutéronomie toko 10:7-10 eto le hitanareo lanitra zany. Deutéronomie toko 10:7-10 indro any ava Andriamanitra ao ny lanitra sy ny lanitra
ary ny tany mba mizay rehetra eo aminy misaraka tsara mihitsy ny lanitra nareo ambony eo de misy koa ny lanitra lanitra ny ava ary ny tany zay rehetra mba aminy eo aminy misy zany io lanitra lanitra io enretsika jery toko sy andinana akaiky indray zany ao anatin'ny soratra masina hojerevantsika indray zay ho voninatr'andriamanitra zany mpanjaka voalohany toko favalo andiny fafito amby roapolo mpanjaka voalohany toko favalo andiny fafito amby roapolo hoe ny andriamanitra tompony zay aty de tsy mbo milanitra ambony io izy no mipetraka fa any amin'ny lanitra ilanitra izy no any no mipetraka zay ny teo hoe iayavasika ho soa mbola ampianariko atsika dolo moa zany efa nomeko atsika any izy fa mbola veriko tsara ny fampianarana manaraka kasika an'io andriamanitra io zany mpanjaka voalohany toko favalo andiny fafito amby roapolo andriamanitra ve de onny ety an-tany tokoa tsy misy andriamanitra mony ety zany mantsy zay ny tena marina he ny lanitra ilanitra aza tsy omby anao ko maika ve fa ity tranona ataoko ity ny lanitra ilanitra zany satria any io dada iavany io mipetraka any am'izany lanitra ilanitra zany izy no mipetraka any amin'ny ciel des cieux zany mazava tsara nga mazay mitsiketra rehetra zany ka le andriamanitra toriny ziady aminareo de tsy le andriamanitra eo ambony eo zany fa le any amin'ny lanitra ilanitra zay tsy azo nrehetrarehetra mihitsy ny matao makany satria tsy ho tonga any loviny mihitsiny izy zay zany ny fanambarany amitsika hoe tena misy ny lanitra lanitra angamany efa ampy angama zay ny tena marina zay ka novakitsika amin'ny Nehemia toko fasivy andiny fahenina mbola mikasika am'izay lanitra lanitra zay any Nehemia toko fasivy andiny fahenina ianao de anao rery any no iava ianao no nanao ny lanitra de ny lanitra iny lanitra mba misy rehetra any aminy ny nanamboatra ny lanitra lanitra io zany de io iava io le andriamanitra ray zay tena tompony fahazavana lehibe ary tena tompony zany atao hoe fahefana hoe masina any hoe tsy mahay manao ny ratsy ary tena tsisy faharatsiana mahay mitoetra ho aminy eo fa ny fahamasinana zany hoe ny tontolo ny azavana zay tsisy pentina mihitsy ny eo anoloany eo zay ny atao hoe fahamasinana tena hoe tsy misy zahatra ratsy mahazo manakaiky anazy zany ny atao hoe atsarany io andriamanitra lehibe io ary nitoerany hazavana lehibe ny misy anazy satria izy le fahazavana lehibe voninahitra ho anazy manaka zay voninahitra anao dada malalaka iava ka zay indrindra le hoe tsy afaka makany amin'io lanitra iny lanitra io mihitsy ny mpanota zany de iverentsika am'izay le tena andriamanitra te Korintianina voalohany toko fahenina araky nefa nampianariko atsika teo Korintianina voalohany toko fahenina de andininy sivy ka hatrany amin'ny fahafolo ao zany ovakitsika aminarany eo soa Korintianina voalohany toko fahenina andininy fahasivy moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina zany hoe metraka fantena zany ty andriamanitra hoe ao koa fantatrareo tsara ohatrany affirmation moa zany le izy fanazavany hoe tena marina be ty teny ty nga anao tsy mahafantatra fa ny olona tsy marina ty tsy mba andovan'ny fanjakan'andriamanitra zany hoe tsy ho any amin'ny lanitra lanitra zany ianao aza mety ho fitahana mihitsy nareo zany eto zany le teny ty hoe aza manaiky ho fitahana ianao fa ny mpijangajanga sy ny mpanompo sampy ary ny mpakavadin'olona sy ny sodomita sy ny mpangalatra sy ny pierina zany ireto zany le mpanota sy ny mpimano sy ny mpanaratsy ary ny mpanao ankiriny de tsy mahazo ny mandovan'ny fanjakan'andriamanitra le hoe lanitra moa zany mazava azy ka ianao zay mpanota io zany de efa manome teny anao fa ianao tsy ho any amin'ny lanitra zany fa za mety fitahany ianao ary zay no mahasamafy lay aosoatory ziady zay miaraka aminay de mazava azy fa tsy mpanota intsony lozika be zany fa zay niaraka am' jesosy kosa de mahita be nareo fa mpanota daholo ianao vavolombelona zany ny misy mpivavaka efa 2 ato amin'ny fanjakana masina eto Madagasikara efa ampitombo nisy nareo ny ampidan-dranomasina zao rehefa mikisakany misy zao ny teny Eosoa zay ny atanareo ny fampianarana mandeha be any amin'ny YouTube io sy ny be deabe ny zary fandefasana fampianarana zao fa efa tsy YouTube rery de efa miteny aminareo za hoe mitodika makany aminareo koa famonjena maiza miaino am'izay nareo zao ny ahafantaranareo le andriamanitra tena izy tsy miha manao teny tso zay miaraka aminy satria lay mpanota tsy mahazo makany amin'ny lanitra zany efa samy mandinika tsara ny dika zao
mafitsika ny tenin'andriamanitra araka nyvoalaza ny bokyny apokalipsy indray za toko faraiky ambyroapolo andinny fafito ambyroapolo andonge vakitsika indray tya apokalipsy 21-27 vola tenyla zanak'andriamanitra ihany tya mikasika an'le hoe mpanota apokalipsy 21-27 ary tsy mba hiditra ao mihitsy zay tsy masina na izay manao vetavetana izay mandainga fa izay voasohatra ao bokyny fiainana sy any zanak'ondry ihany tsy mahazo miditra eo amin'ny lanitry lanitra zay ny tenin'andriamanitra eto zay rehetra mandainga zay tsy masina manao vetaveta tsy mahazo miditra eo amin'ny lanitry lanitra io mihitsy de le mpanota ianao mpanota zany resahany zany reraka fotsiny zany anao nanao an'izay nataonao tany tamin'io hoe mba nanompo an'andriamanitra sy ny karazana fa ny vali teny menanao tsy menanao mpanota io andriamanitra io de aza mba misoloika an'izany hoe zay nefa tsy mpanota intsony aza mba mandainga zay zao anao de fa lasa mpanota indray ianao ny fitenenanao fa tsy mpanota intsony anao de fa nandainga sady ianao satria anankiraika ihany ny mahafaka ny fahotana de zay le tena atao hoe Yahosoano anarany zao mantsy nitenen'io le andriamanitra tena marina io ary zay ny atao hoe kaliteny ary tsy misy zatra hafahafantaranao an'io andriamanitra io fa tsy zay ihany a zao ny teniny hivaty eto am'izay tsika de hijery le andriamanitra tena marina satria hitanao fa i Jesosy a de nampanota olona ary rehefa mpanota de makany amin'ny hely nometsika daholo ny toko sy andiny teo zany hoe rehefa fezina de nanipy anao any amin'ny helo lay Jesosy ny tomponao ary nanipy anao nakany amin'ny helo lay Jesosy ny tomponao anjaranao mieritreritra zany manomboka androany mieritrerety anao fa zay adia tonga hamonjy anao hamonjy ny fanahinao ny dianay fa tsy hamonjy nyity nofonao ty ity efa nylazain'ny dada Iava ary nambarany mihitsy ny fa efa naverinao vovoka io a vovoka io ka miverinao vovoka ka tsy tonga hamonjy nyity nofonao ty zay fa ilay fanahy zay nomenanao zao vonjena zao satria ianao a de misy fanahy nomenanao namboarina tamin'ny alalan'ny fanahy ianao zany sy ny aina ary nofonao ianao zany de namboarina tamin'izay nomen'andriamanitra anao ny fofinaina na sy naina ianao ary de nomena fanahy ianao zay ny tena izy ambolo jerevantsika moa zay amin'ny fotoana manaraka hoe misy aina ianao a ary de misy fanahy ianao ary misy vatana de le vatana lasa vovoka fa io fanahy zay hovonjena io de toko sy andina akaikako meko anao a hoe rehefa maty anao a de makany amin'andriamanitra le fananao de iny le hotsaraina iny zay na tonga ny Yahosoa teny hoe hotsaraina ny fanahinao donc avakitsika na tenin'andriamanitra any amin'ny bokyny mpitoroteny a toko 12 andiny fafito hijerevantsika ny tenin'andriamanitra sady a kasika any am'izay mpitoroteny toko 12 a de ny andin'ny fafito zany na hoe eklesiastika zany amin'ny teny frantsay amin'ny teny sinoa moa zany de makaroka anazy io hoe mpandika tinina dika zay amin'ny teny sinoa fa zany tena tsy mahay an'izany aloha rahateo hoe de vakitsika mpitoroteny toko 12 andin'ny fafito ka ny vovoka de hiverina any amin'ny tany ho toyny teo zay le miverinao amin'ny tany ty vovoka anao ty le vatana anao io zay no tonga ndray zay tsy mamonjy an'io vovoka io fa monjy le fanahinao zahay fa ny fanahy kosa de hiverina amin'andriamanitra zay nanomeny iny hiverina amin'andriamanitra zany le fanahinao ary io fanahy io am'izay le hotsaraina araka ny tenin'andriamanitra hoe hotsaraina daolona rehetrarehetra araka voalazany sohatra masina zany zay ny izy zay zay le hoe hitsara ny zanak'olona ka rehefa nanao ny ratsy anao de ho tsy makany amin'ny helo zay ny zanak'olona de efa nomena fahefany tsara zay le zanak'olona zay donc efa kitsika tenin'andriamanitra zay hoe ny fitsarana de efa nomena ny zanak'olona zany hoe tsy maintsy hotsaraina anao zany dikan'izay donc jevatkely maintsy marikely mijerikely an'izay aloha tsika araka izy a ohatsika rehetra tokantrano zay manaraka any am-pitan-dranomasina de ndaso raha vakitsika ry amin'ny bokin'ny izy moa zany jevatsika nyty ao amin'ny Jaona toko 5:17 raha vakitsika zany Jaona 5:27 ary nomeny fahefany tsara izy satria zanak'olona misy zany ny fitsarana anareo olombelona ny dikan'izay ka raha tsy matoa reo tsy ipy any amin'ny elo nge ny tsaraina ny dikan'izay ka misy manipotsipy anareo fatana any amin'ny elo any fa matoa anao natsipy any amin'ny elo de ny tsaraina ianao ny dikan'izay ary io le fitsarana io de ndao tsika vakitsika ndray tenin'andriamanitra le amin'ny bokin'ny apokalipsia
toko faharoapolo apokalipsy toko faharoapolo ndray fa aleo jerevako ato mihitsy ngamba zay leo fa raha tsy zany sao de diso le teny tsy maintsy mivenankena teny soratra masina aloha ny ambasadiovan'ny Josuan apokalipsy toko faharoapolo andininy fa raiky ambin'ny folo vakitsika zany apokalipsy 20:11 nokany 11 eto zany de miteny hoe misy anie ny fitsarany ka rehefa voatsara ianao de tsy hipeny amin'ny elo zay no tonga na miteny hoe tsy vitany vavanao zany teny zany hoe tsisy maniny zany eo hoe miomana fa misy fitsarana ary anjoanao ty tena marina kolenao ny anao zany teny zany apokalipsy toko faharoapolo andiny fa raiky ambin'ny folo ka hatrany amindiny fa dimy ambin'ny folo ary hitako fa indro nisy seza fiandrianana fotsy lehibe nisy seza fiandrianana fotsy lehibe zany ary lay mipetraka eo amboniny misy lay mipetraka zany eo amboniny teo ny tany sy ny lanitra nandositra ny tahony ka tsy nisy itoerany intsony fa nisina no nandositra anazy ny tany sy ny lanitra izao fa nahitany maty ao na ny lehibe na ny kely nitsangana teolona seza fiandrianana nitsangana teolona seza fiandrianana teo zany ny kely na ny lehibe de reo maty zany nataony tsangana teolona seza fiandrianana ary novelarina ny boky ary nisy boky ray koa novelarina de ny boky ny fiainana mandrakizay zany any hoe misy boky zany misy tantarany mombanao sy nikasikanao de hovelarina zany boky zany eo zany ateo hoe ao daholo zany ny firaketana ny mombanao fa io moa tena zahatra tefa goavana be zany amin'ny lanitra fa ty mo sarisary fotsiny de zao ary ny maty de notsaraina arak'izay zahatra voasoratra anatin'ny bokyny araka ny asany notsaraina ianao ka ity teny ty le hoe mitsara anao ary rehefa voatsara anao ka rehefa mpanota de efa mazava le teny te hoe ho atsipany afariamy rehetra apokalipsy toko faraiky amby roapolo andininy fahavalo lovaka itsika ndray zay satria rehefa voatsara ianao de zay de ao amindiny fa dimy ambin'ny folo apokalipsy aloha 25 aloha vakitsika aloha 25 ary raha misy tsy hita tao voasoratra ao anatin'ny boky ny fiainana zany hoe lefa tsy hita ao anatin'ny bokyny le mpamonjy zany anaranao fa ianao mpanota de natsipitany farimy rehetra afo izy alefa ny farimy rehetra afo ianao any ny afotsolo faramandrakizay mely ianao ka manoro revitra zay ady fa vonjeo le fanahy mba vonjeo le fanahy mba tsy hoany ity nofo ty nge miraraka mivovoka hoe fa itsyanao io lazaiko anao fa tsy anao ty fa ity le mpamonanao ty nofonao ty io le mampanotanao fa le teneanao le miverina amin'Andriamanitra de le fanahy zay aviany io fanahy io le tsy mety maty eo anatinao io ary io le nivonjeny Josoa io ary amonjeny io ny diany fa tsy amonjeny ty vatana anao ty io fanahy le iverina io mantsy de ho tsarainy ny fanahy iny fa ity nga ho tsarainy antsony ty ina no tsaraina am'ty izy zany efa lasa vovoka ka tsy misy mitsara vovoka fa le ho tsaraina de le fanahinao no ho tsaraina iny le vonjena izao iny le vonjeny zay ady azy ao ary tena metezy ianao hamonjy an'io fanahinao io vonjeo izy fa aza ty teny ianao aza ty tena oka zay ny fitiavatena fa tsy mety tsony oka zay doka vakitsika ihany koa ny apokalipsy 21:8 apokalipsy 21:8 ne vakitsika mijereo nge ny rehefa tsy mino an'izao famarina zao nao de tsy hipeny afarimy rehetra apokalipsy 21:8 fa ny osa sy ny tsy mino sy ny vetaveta sy ny mpamono olona sy ny mpitsangatsanga sy ny mpanao diratsy zany hoe ny osa ny tsy mino ny vetaveta ny mpamono olona ny mpitsangatsanga sy ny mpanao diratsy rehefa tsy mety ny bebaka zany nareo nanatona ny Josoa de zao de ny mpitsangatsanga sy ny mpandainga ary ny mpanompo sampy dia anana ny anjarany ao anatin'ny farimy rehetra afo sy ny solofara zany ny fahafatesana faharoa ho alefa ao amin'ny farimy rehetra afo sy solofara zany ianao io tenin'Andriamanitra io ka manoro-hevitra zay ady aho hoe tsy misangy io Andriamanitra io fa tsy maintsy tanteraka aminao io teny io de mbola misy ny fotoana mamonjeny tenanao ianao mamonjeny tenanao anao ozy ianao misy olo amiteny tsy misy an'izany farimy rehetra afo zany aza miteny an'izany ianao donke vakitsika ny teny Andriamanitra ty boky ny apokalipsy ety roka ro tsika kely any amin'ny apokalipsy firy nga amin'ny 14 nga amin'ny zay safi tsy tadidiko tsara aiza misy ny teny Andriamanitra iny hoe ary nisetraky ny fijaliny
zay apokalypsy toko fefatra ambin'ny folo a andin'ny fafiry zany ty andin'ny fasivy novakitsika apokalypsy 14 novakitsika aminarany Yehosoa vakitsika tsara ty hoe hoanareo miteny hoe tsy misy an'izany Andriamanitra mampijaly zany tena ampijaliany mihitsy ianao kanao kosa ngeny te aditsako anao tsy ampijaliany de bary amin'ny sisa de tsy ho ampijaliany ianao rehefa tsy bebaka ianao de vonoiny ianao ary nisy ray koa de anjely fahatelo nanaraka ireny ka nanao tamin'ny feo mahery hoe raha misy miainkoaka eo alohanany bibidia sy ny sariny ka mandray ny marika eo amin'ny andriny na amin'ny tanany de izy koa nisy sotro ny divay ny fatezerany n'Andriamanitra zay nahidina tao amin'ny kapoky ny fatezerany tsy miaro azy zavatra sady ampijaliana amin'ny hafa jero tsara ho an'ny olona zay nanohitra an'Andriamanitra zany ty manohitra n'izao famariana hoe io Andriamanitra io nge tsy tia mpanota ka rehefa mpanota tsy mety mialo anao de ho tsipy eo anatin'io farimy rehetra afo eo anao de jereo ty sady ho ampijaliana amin'ny afo solofara eo anatrehan'ny anjely masina sy eo anatrehan'ny zanak'ondry izy ary nisy andiny faraika ambin'ny folo ary nisy setroky ny fijaliany de miakatra mandrakizay ary tsy manam-pitsarana nandro na ala zay mikokeo alohana ny bibidia sy ny sary efa am'izay zany hoe eto zany de hoe ampijaliana ny fijaliana ny setroky ny fijaliana de miakatra mandrakizay mijaly mandrakizay eo zany ianao ka iza zany miteny anao mihitsy hoe manjosirany ty resaka fahotana ity fa rehefa tsy ala amin'io didifolo resaka didifolo fa nyteneko anareo hoe ny olona zay miaraka amin'ny didifolo nkeka misaraka amin'Andriamanitra olona mpanoty efa nampianariko atsika iny maro mazay teknisianina tsy tadidiko lizy fa nampianarina zay teka nampianarina numéro finy numéro 2 ngamaniny hoe raha avy ny didifolo azay mitandra miny misipy makany amin'ny elo 2 sy ny 3 ngamaniny zay tsy tadidiko teo izy zay ka de eto zany tsika de mita mihitsy hoe rehefa mbola mitandrana didifolo ianao de mpanota hitsipy any amin'ny elo anao zay satria mpandika lalàna efa tenenina fa tsy natao anao mbola tazominao ho any amin'ny elo anao zay reo le ho any amin'ny elo ary mandrosia anao fa tsy maintsy makany ianao ane zay rehefa tenenina fa zay niaraka tamin'i Jesosy na Jesoa de mpanota daholo maneran-tany na tsisy afaka amin'ny fahotana na ray azy ary rehefa mpanota de mazava ny soatra masina tsy mahazo makany amin'ny lanitra lanitra ka rehefa tsy mahazo makany amin'ny lanitra lanitra de tsy maintsy mitsipy makany amin'ny elo ka anjaranao misafidy am'izay hoe anatony n'Andriamanitra ianao sa tsy anatony lay toloiko aminao Yehosoa zao le tena Yehosoa ny antony atao amin'ny azy fijaliana zao le tena ny antony atao namonjy ny fanahy io izy todika am'izay tsika am'le Yehosoa rehefa namonjy ny fanahy io izy de zao ny teneny tam'le olona rehetrarehetra zay nona taminy hoe aza manota intsony eny hoe ary ty teny ty jaona toko 5 andin'ny faefatra ambin'ny folo jereo tsara am'izay le teny le tena Andriamanitra tena marina lay tena izy lay naniraka lay toriko aminareo manerana an'izao tontolo zao tsy mbola eninareo mihitsy zao fampianarana zao ary tsy nisy nampianatra an'izao tsy eto ambony tany afa-tsy ny ambasadorany Soarery any zany natonga ny olona misy malahelo be menahina hoe raha fa ny didifolo de izy indray no mitabataba indraindray hita moa zany rehefa teto Madagasikara fa rehefa nomena ny fanamponifono ino moa nytenenina io hoe tsy natokona ho an'ny hafa firenenana io fa ny nomenana io de ny Israely rery any ny Israely any ka inona moa nidiranao Afrikana Amerikana Frantsay Anglisy ao anatin'izany sary zany nareo sinoa iza no tena hoe midira ao nareo reny le toe fampianarana avy any amin'ny demonia reny ary zay ny anisan'ny nampanota anareo satria hoe efa hoe any Israely ihany iny azo tandremana ary tsy azo entinareo amin'ny hafa firenena mbola nentinareo raha ty amin'ny hafa firenena zany no marika mampanotanao daholo zany de noho am'izay izy ne enoho ny teny Yehosoa tena tsy mahay manota intsony zay miaraka aminy zay na toe hoe ny fampianarana voalohany meko anareo de miala amin'ny didifolo tahaka nataoko teto Madagasikara ihany io hoe miala amin'ny didifolo zareo moa zany mbola maheno eto Madagasikara zay zahay eto Madagasikara no mitory teny tetya noho ny rana eo za tonga ety io rehefa afaka zany de hitany Yehosoa atao ikanjan'ny tempolo raha lehilahy hitany Yehosoa atao mikanjan'ny tempolo zany ty lehilahy ty de ho izy taminy ino rehefa sitrany ianao aza manota intsony fandrao anjoanao zay raha tsy noho teo zay ny tena famarina le tena Andriamanitra tena marina zay le hoe Yehosoa le nampianariko atsika hoe Yehosoa no anarany satria maninona zay miaraka amin'ny Yehosoa io de
Ôsoa io dia zao ny teneniny hoe aza manota intsony. Izay zany ny tena toetra n'ilay toeka Ôsoa, miteny am'izay miaraka aminy izy hoe aza manota intsony. Ka rehefa ny olona anankiray zany tonga amin'ny Ôsoa dia miteny amin'ny olo izy hoe aza manota intsony. Ary zay le teo hoe Iaôsoa naniraka ny ziady zay no mahatonga ny anaraka nateo ambasadorany Ôsoa, satria izy no naniraka mivantana avy any aminay miteny hoe ndana eto indray ty teny ty. Dizany anao nga avy aiza anao? De za avy any aminay za. Aiza ny aminareo? Any aminay mbola tsy hitanao. Ary tsisy afaka makany fa zay ihany ny afaka makany, ary afaka maka aty ary iverina ny any. Zay ny izy fa mbola resantsika do zany fa matoa mihitsy ny fanafana fahotana dia olona tsy avy eto aminareo ntsony le mitondra azy. Ny antony tsy misy mpanota henon'Andriamanitra. Vao hitantsika teo Andriamanitra tsy meno mpanota. Ka raha mpanota koa ny ambasadorany Ôsoa tonga ety aminareo dia tsy meno anako izy dikany zay. Fa matoa ny ambasadorany Ôsoa tonga ety aminareo dia tsy mpanota intsony, zany hoe ziady zany. Tsy mpanota zany, tsy mbola nandalovana fahotana zany. Ary tsisy tsiny ary tsisy kianina amin'ilay eo anatrely naniraka azy izy. Zay le izy zay. Satria hoe aza manota intsony, zay le teny eo Andriamanitra marina io. Ary zany ny ainany ziady ary zay rehetra miaraka amiko. Efa 2 eo ny zanak'Andriamanitra ty Madagasikara, efa tonga am'izany toetra zany hoe tsy mahay manota izany intsony. Mbola hoenareo moa ny témoignage na ny fijoroana vavolombelona. Tena tsy mahay manota intsony ny atao amin'ny fanjakana masina. Ary tena tsy mahay manao an'izany fahotana hoe manota izany intsony ny olona ato. Satria mbola naveriny Ôsoa fandroana le izy. Dia ao amin'ny fampianarana rehefa avy eo tsika dia jery hoe inona ny antony ilazana fa tsy mahay manota ny olona atao amin'ny Ôsoa. Zay indray ny fampianarana rehefa avy eo. Inona ny ilazana fa tsy mahay manota ny eo amin'ny Ôsoa, inona ny antony? Ho jerevantsika indray izay. Izay ny fantena raisin'ny teknisana vetrany satria ho alefa rehefa avy eo zany. Dia ho jerevantsika ny ten'Andriamanitra amin'ny Jaona 9, Jaona 9 zany dikan'izay. Zafatindrindra. Jaona 9 ho antsika rehetra ny tokantrano afaka manaraka antsika zany. 2:10. Jaona 8:11. Ino tsara indray nge ny teny Ôsoa tamin'ny teny faharoa nomeny Ôsoa le olona niaraka taminy. Zay ny eo namrehetra zany dia nomeny an'ity teny ity indray. Ary izy tamindra vehivavy tsy misy tomboka, satria vehivavy tratra nijangajanga ty hita ity. Leo nga avaka tsy olona 7 mihitsy. Aleo fa tsy manino fa mety io e. Dia hoy Ôsoa taminy, izaho koa raha vehivavy dia tsy manameloka anao. Satria vehivavy io resahany io ilay vehivavy nijangajanga zany. Mandehana aza. Ary amin'izao sisa zao kosa aza manota intsony. Tena nitsindriana mafy mihitsy raha hitanao amin'ny televizion ny hoe aza manota intsony. Zay ny voalaza soratra masina. Mandehana ary amin'izao sisa izao aza manota intsony. Mazava be zany ny soratra masina amintsika rehetra zay mijery ny tokantrano afa. Efa misy mpandika teny moa zany ny teny anglisy, ny fransay ary ny teny rosiana, azafady sy sinoa. Dia samy tsika manaraka an'ilay teny. Fa mazava be mihitsy le teny le zanak'Andriamanitra tena marina hoe aza manota intsony. Zany teny zany le teo tsy azo angalarina. Tsy azo angalarina. Satria ianao nge tsy hiala amin'izany hoe manota zany. Ary zay le jerevantsika amin'ny fampianarana manaraka hoe ato amin'ny Ôsoa rery ihany ny misy raha hoe tsy mahay manota zany intsony. Zay mahatonga hoe tsy azo angalarina io fampianarana io. Raha mahaino ty fampianarana etiny ziadiady ina dia tsy azo angalarina io. Ary ny ozy ziadiady hoe raha ohatra n'izany dia ve tia tany tahaka anareo dia mitovy ihany nataontsika rehetra. Samy niara-nitory an'i Jesosy na Jesoa dia samy mpanota daholo. Zavatra marina zaniko. Iny Jesosy Jesoa iny na mpanota olona iny. Ka raha ohatra n'izany ve tia tany ohatra anareo dia mpanota ohatra anareo koa ny resultat nitoriako tao. Fa zany ziady azy matoa tsy mpanota ohatra anareo tsy avy ety aminareo izy ny dikan'izay. Ho azavaiko daholo zany sary zany eo riana kely eo. Fa ny zava-dehibe amiko ankehitriny dia ianao hoe mamantatra eo Andriamanitra tsy miheno mpanota ka mba mialasy mandrosira atao amin'ny toerana io ianao. Io Andriamanitra tompolo eo mihitsy nge tena Andriamanitra ratsy saina manipolany amin'ny eny io. Mpamita bahoaka mihitsy ianao tefa ny fitany ianao. Fotoana ny amonjinanao zao dia maiza ianao mandanjalanja lalakalenao vonjeo ny fanahinao. Zay hitantsika zany le Andriamanitra ito aza manota intsony. Izay le Ôsoa zay. Zany mahatonga ny Ôsoa sy Jesosy tsy mitovy mihitsy. Ary vavolombelona zany Ôsoa zany zany ziady zany.
hitanareo tsara zay nanao fety narefa tamin'ny vidéo to efa hitanareo iny a iny reo na to hoe zanak'andriamanitra afaka tamin'ny fahotana ary tsy mahay manota intsony ary zay ny entsoina antsika rehetra firenena maneran-tany miantsonareo mihitsy ny zay ady azy zay nandreny fampianarana nisy olona teo amin'ny 5 million maherinareo nandreny fampianarana jery tazana fotsiny nareo za maniraka hoe aza mitazana intsony fa tena jireo misy olona eo amin'ny tsy haiko izay 160 million nga 160 000 vues nareo nijery amin'le fandarana hita daholo reny ny etsoko hoe mba jirevo le fampianarana fa zatao mandalo fotsiny ary misy olona eo amin'ny tsy haiko izay 23 000 angambany zao ny abonné amin'ny sitany Eosoa aza manao abonnement fotsiny tahaka an'izany fa tena jireo le famonjena ny fananao mba avonjeo le fanahy tena miteny amin'ny rehetrarehetra mihitsy ny ziady aho hoe mba avonjeo le fanahy aza mena fitoerana tsony le devolo manimpianareo any amiely dia io andriamanitra tsy izy niaraka taminareo na iza ny andriamanitra tomponareo tany ny anarany dia nampanotanareo rehetrarehetra tsisy izy ireo tonga ziady amonjen'le fanahnareo ny fanahnareo no vonjenay hovonjeko mety izy nareo vonjena fa ny mpanota nge tena makany amiely ho any farimy rehetra hafa ngenareo zay ve nirinareo ten'andriamanitra tsy azo ivalozana anio mbola betsaka ny zavatra iresako eto fa izao kosiny tena mba vonjeo aingana ny fananao fa raha maty am'izao nge ho ay ianao dia any amin'ny elo raha maty am'izao nge ianao dia ho any amin'ny farimy rehetra hafa sy ny solofany ny afarany matinio zany samia mandinika tsika rehetrarehetra jereo tsara ny bokin'ny apôstôly raha nanotra ny apôstôly amin'ny bokin'ny izany hoe jaona voalohany hoe zay rehetra miaraka amin'io andriamanitra iny ka tsy mahay manota intsony jaona voalohany toko 7 andin'ny 5 sy ny 9 andin'ny 5 sy ny 9 zany deo ino tsika ty fa ireo mpanota reo kosa dia avy any amin'ny devoly ho jerevantsika tsy rehefa avy eo ary efa afaka manomana fanontanianareo fa hovaliko le fanontanianareo rehefa avy eo jaona voalohany toko 7 andin'ny 5 ary fantatrareo fa Yahosoa no naseho anaisitra ny ota izy moka le izy eto tsisa fa Yahosoa ary tsy mba misy ota ho aminy manaisitra ny ota mihitsy ny izy zany ary zany zao tsokanao zao hoe tsy misy olona miaraka amin'io andriamanitra io zany ka hoe mpanota fa raha vao mpanota ianao dia roan'io andriamanitra io nge ianao tsy mety miaraka aminao zany ang izy hanany ary ianao oatsipiny amin'ny farimy rehetra hafa azy ianao ka ino tsara ny teniny hoe fa rehefa tonga amin'ny Yahosoa kosa ianao dia izy no seho anaisitra ny ota ary tsy misy ota intsony ianao rehefa tafaraka aminy io jerevo tsara io tsy misy ota intsony zay ho aminy ao ianao nge zany teneniny zany dia inona zao mampisalasanao tsy anatona ny Yahosoa am'izay inona ny antony avinavina ve aza manao an'izany avinavina zany tsony andao manapa-kevitra anatona ny Yahosoa ianao satria zao ny zavatra nataony zao sambatra be nge ny olona afaka ny fahotany laza ekonomisa fa tsy ny vola sy ny arena ny mahasambatra iza moa tsy manana an'izany ianao mahenao an'io zao mety mpanan-karena tena milliardaire ny dollara mihitsy ianao tena iondananao mihitsy ny volanao ny amin'ny banky ianao ny fitenenana hoe tena miondam-bola ao anatin'ny tranonao anao fa iza milaza fa manam-piadanana ianao iza milaza fa manana fitsarana ianao iza milaza fa milamina ianao ianao misy ny arana tena feny fikortanana ny lalanao ary ny afaranao lasa nanao contrat amin'ny devoly mihitsiny tonga eto ziady aza matahotra an'izay contrat ny fanaovanao tamin'ny devoly fa ndao hiaraka amin'ny Yahosoa fa izany le tena andriamanitra nanamboatra anao ary zany natonga azy nanaiky ny atony atao amin'ny azy fijaliana ary zay natonga azy namonjy anao nandatsaka ny rano anao ho fanavotana anao ary zay raha zay no nalatsaka dia atonga anao tsy hanota intsony zay ny tena izy fa raha mbola mpanota tokoa inge ianao raha izy nandatsaka ny rany matymaty fahatany ny zanak'andriamanitra iny efa fantatra fa ho mpanota ihany anao ny résultat ina ny idinako nakety raha ohatra ka ho fatony zany za ohatra za le problème nefany nina tonga namba ho akety le olona mpanota ka mila vonjena dia ny solution izy le andriamanitra tompony za rehetra hoe raha monjy andreo ary ianao satria tianao reo dia tsy maintsy maty ianao dia zay vovovonjy reo dia afaka mifahotany reo dia tsy manota intsony reo dia raha nidina tokoa ve za dia nanaiky aho ho faty nefa rehefa aveo indray mbola miverina mpanota ihany reo olona reo ka tsy maty antoka ve le fandehanako nakety tsy matymaty fahatany mihitsy ny ve zany dikan'izay zay ny azoko anoarana anazy aminareo
ianao koa mandray zany zany toerana zany matimaty fatany ianao rainao nanao zany plasy zany fa mateo anao na vitanidina anakety mba monjy ny olona raha mitena le zanak'andriamanitra tena mariny iaoso azy za raha ohatra ka tena nidina anakety za raha izy zany tiako tenenina de mba ny resultat tsy anota intsony le olona ary afaka amin'ny fahotana de tsy mahay manota intsony raha izay de lozika nidinana makety fa le ianareo tena tsy izy mihitsy ianareo de naverinareo hoe zay nat hoe mpisantoka iny jesosy satria zay miaraka amin'ny mpanota tsy ilany atina teo amin'ny azy fijaliana ary tsy vakiny lohanao nampanota azy fa iaosoa kosa tena marary mihitsy ny izy raha ohatra ka mbola mpanota ianao tsy mety amin'ny mihitsy izy efa zay natonga anazy nidina tety ary zay le tena iaosoa nandatsaka ny rano teo amin'ny azy fijaliana tonga mamonjy ianao fereny ianao amin'ny azy ao amin'ny andininy fahenina izay rehetra mitoetra ho aminy de tsy manota tanao zay zany le tena iaosoa nandatsaka ny rano raha vao tonga ho aminy ianao de tena tsy manota intsony tsy mahay manota intsony fa izay rehetra manota de tsy nahita azy ary tsy mahalalana azy na izaniza zany mpanota de tsy nahita an'io iaosoa io tsy mahalana io iaosoa io mantsy le tena andriamanitra maro le anareo zany tsy izy daholo zay anareo rehetrarehetra any na izaniza andriamanitra atsonareo any de tsisy izy daholo mbola ho anaporofo aminareo ny mamarina zao iaosoa azy dadaina iava zao hoporofoko aminareo mihitsy io fa io aloha ny teniny fitanao zay de no tsara am'izay fa tena tsy mahay manota zay ato amin'ny iaosoa ato amin'ny andininy fahafirmo izy amin'ny andininy fahasivy aloha vaketsy io ny andininy fahavalo ho anareo zay mpanota de mbola meko an'ity teny ity izay rehetra manota de avy amin'ny devoly satria ny devoly a manota hatramy voalohany zay ny meny anareo mpanota io avy any amin'ny devoly nareo zany hoe zanaka devoly zany ianao toromarika eo meny zay ady aza mipetraka ao anatin'ny plasyny devoly tsony aza mety mipetraka ao plasyny devoly tsony fa ndao iverinao amin'ny iaosoa am'izay zay le izy zay fa ny mpanota zay ianao io de avy any amin'ny devoly ianao zay soatra masina vous êtes du diable zany hoe ny devolo ny dadanao zany io le tenen'ny iaosoa hoe devolo ny rainareo satria nareo tsy mety mihainy ny teniko ho anareo zay tsy mety mihaina zao hoe afaka ny fahotana zao ary tsy inonareo zany devolo mihitsy ny anao matono manao zany tsy zaranao raha ve voavonjy ianao jauna 8 43 44 no vaketsika zany jauna 8 43 44 le olona tsy mety mihaino ny teniny iaosoa sady tsy mety mahazo ny teniny de iteny valy teny mena anareo na hoana no tsy azonareo ny teniko na hoana no tsy azonareo ny teniko ho an'le olona tsy mahazo ny teny hoe tsy azoko zany mihetrirehetra fa avy any amin'ny devoly iny ianao zy ny teny andriamanitra satria nareo izy tsy mahay mihaino ny teniko izy iaosoa inona ny antony zao ny antony mahatonga reo tsy mahay mihaino ny teny iaosoa io ianareo de avy tamin'ny devoly rainareo ka zay sitakeny rainareo no tianareo atao zay no mahatonga ny hoe tsy tianao ty teny ty fa le planina ny devoly ny mahafinahitra anao le angalatra mon'olo hijangatsanga ho any amin'ny boîte de nuit sotro toka sy anao zao fadalany rehetrehtra zao ka zay le rainao zany le tiany rainao le ataonao io zay no mahatonga ny hoe avy any amin'ny devoly ianao satria ny devoly ny mpanao an'izany sy mampanao an'izany tsy mieritrehitra ka zay sitraky ny rainareo no tianareo atao izy de mpamon'olona hatramin'ny taloha hovonona ianao fa mba mieritrereta ary tsy mitoetra marina mihitsy izy satria tsy misy marina aminy mpandaingo io devoly io tsisy marina aminy ny amonanao ny tanjona fitapitany ianao hoe andana misotro toka de mba milamina rehefa avy eo loza ny manjoanao nefany andana ny mihinana rongony de milamina ny sainao rehefa avy eo mivadika zomby iny afarahanao rehefa avy eo zava-doza mihitsy mba mamonjy am'izay ny fanahy tonga ny ambasadrokany iaosoa mampianatra momba ny iaosoa le tena mpamonjy hamonjy anareo ny natombavanay manatona ny iaosoa manatona ny iaosoa tena miantso anareo ary mandidy anareo am'izay manatona ny iaosoa didiko ny fanahnareo mivereninareo any amin'ny iaosoa am'izay ry fanazy avy any aminay mahaiza mihaino ny teniny ziady am'izay nareo miverena daholo nareo aingana aza manaiky oetiny io vatana mankany amin'ny fahavereziny io ny tanjony a mandrenesinareo ny feno ziady azy ao vonjeo ny tenanareo ary mandidy ziady any nofo rehetrarehetra zay mandray mahaiza miverina am'le mpamorona anareo nareo aza mety vonoana devoly tsony vonjeo ny fanahinareo
jereo nge ny atsarana ny tenen'ny Ehosoa am'izay eto amin'ny 5 ato jereo nge ny amin'ny Jaona voalohany atoko 7 mba jereo nge zao atsarana zao Jaona voalohany toko 7 ary zany ny tena atsarana zany zay miaraka amin'ny Ehosoa tena manana zao atsarana zao mihitsy izy. Jaona voalohany toko 7 andininy 5 zay rehetra nateraka Andriamanitra no tsy manota tanao tany de tsy manota nefa nateraka io Andriamanitra io satria ny voly mitoetra ao anatiny ka tsy mahay manota izy satria nateraka Andriamanitra. Zany le tena Andriamanitra tena maro, tsy mahay manota izy satria nateraka Andriamanitra. Zay le tena izy zay ato amin'ny Ehosoa ihany ny olona ny tsy mahay manota intsony. Rehefa mbola sy tonga amin'ny Ehosoa izy de mpanota izy, lozika be zany. Rehefa mbola sy tonga amin'ny Ehosoa ianao de tsy maintsy mpanota ianao, ary raha milaza ianao fa tsy mpanota nefa ny tsy atao amin'ny Ehosoa de mpandainga ianao. Fa ny atao amin'ny Ehosoa rery ihany rehefa tonga amin'ny Ehosoa izy de afaka ny fahotany de tsy mpanota intsony izy. Ny farana hatreo ny fampianarana indray hiditra amin'ny fampianarana laharana manaraka indray tsika de laharana 9 fa zay aloha ny amin'ny androany deo tsika ary hivavaka marana zay teny zay ary hivavaka atsika braso tsika etra samotonga soa aty amin'ny Ehosoa. Tena faly sy ady any mandray tanànanareo tongava tena tongava soa iverinao any amin'ny lanity lanta dao nge ny fananareo zay mandray tahiny Ehosoa daholo nareo. Dada Maria avao voninahitra ho anao mandrakizay zay ady manandratra anao ary manome voninahitra anao, zay ady mankalaza anao ary midera sy manome voninahitra mandrakariva mandrakizay. Sandrada any amin'ny avo indrindra efa ianao no avo indrindra fa mbola manonona ny atsarana foana de ny atsaranao sy ny asoavanao sandrata any amin'ny avo indrindra. Dada Maria azy efa any amin'ny avo indrindra voninahitra anao mandrakizay. Da io ny teny rehetra hitondra soa amin'izay rehetra amin'ny aina ary hitondra fahasoavana amin'izay rehetra mandeha. Da io ny teny hamonjy ny olona ny ianao Dada Maria ary amerina ny fanahy rehetra zay eo voalahatra ianao ho any amin'ny lanitylanta. Voninahitra anao Dada Maria matoky afefa miasa ianao ary haniraka ny fanahinao masina ianao ho amin'ny famerenana ny olona isam-batan'olona hitodika ho any aminao indray. Voninahitra anao Dada Maria amin'ny anaranao Ehosoa nanaovana samapapitsa. Halleluia, amen. De mirahasotsika rehetra ho tainao soary ny fanontaniana zay tokony ataontsika androany moa zany tamin'ity fampianarana teny dikan'izay de ataontsika eo amin'ny laharana 9 satria mbola mitoy le izy de amin'ny 9 am'izay tsika mametraka fanontena tory de mirahasotsika samy tainao soa amin'ny fotoana manaraka vetivetika veloma tomboka.